Quoi là, Mark Zuckerberg, Susu pour les intimes. Niantsona ela tamin'ny le votratry ny taona iny fa miteny ala hoe any amin'ny avril any vao antsoina fa be dia be ho le olona mandefa message sy miantso anao dia tsy afaka mamaly eo ahako fa amin'iny antsoina dia le fivoriana efa niteny anao koa hoe zaho tsy afaka voalohany amin'ny enina fa zaho mirava amin'ny enina mbola mamitra be antitra dia le mirava amin'ny enina dia mba ataovy aorianany amin'ny enina aho dia aleo tsy akitondra sakafo zany tsy manao sakafo manko tsy mahandro sakafo fa le samy mitondra izay voatsirambony tanana ka capuchon sy le petit beurre kely sy le coca reny fa mandreraka be avy eo le mifanjana miaraka amin'ilay olona be dia be ianareo ihany le olona rehefa le asaina sady efa asaina mbola hoe sarotra erahamonina be nge ny olona rehefa asaina dia aleo hoe mitondra izay voatsirambony tanana. Misy zavatra mahatezitra na aminao satria zany ianao rehefa le manao le t-shirt le ohatran'ny roraka be ohatran'ny tsisy endriny iny mihitsy nareo dia izany foana ny tenen'ny olona hoe jereo ary milliardaire manao an'itony t-shirt tony nareo mizezizezy tamin'ny t-shirt Adidas fa nareo tsy inona dans le paraître ny olona nefa tsy any amin'izany paraître izany intsony fa nareo mbola mahantra hoe dans le paraître be nareo manao an'ireny hoe Louis Vuitton sy an'ireny fa jereo nefa ny t-shirt Zuzu t-shirt tsotra kely le likamaty za tena kivy aminao satria nijereko ny vidin'ny t-shirt anao rehefa nataoko ny recherche haiko ny markany Brunello Coccinelle moa sa Cucinelle non Brunello Cucinelle ngamba marka le t-shirt anao 380 € marka ny t-shirt anao dia za teto firy taona saika anao an'ilay akanjo Louis Vuitton reny dia zako matadidy tapaka hoe Mark Zuckerberg ary manambola be tsy mizestako za no izesta eka marka ny t-shirt an'ity le Brunello iny ka 380 € ny anankiray dia manana firy amin'iny nareo izy fa nytiako tenena dia hoe za zany mba te hizesta hoe mba hoe anao an'ilay t-shirt reny dia fotsiko hoe so dia lasa lazainy olona fa hoe miparaître loatra fa alao mba mipetrapetraka Zuckerberg ohatran'ny Zuzu ny t-shirt alarika 380 € engene io t-shirt io rehefa sasana dia tsy miroraka faratratra le savony maimbo-tay io tsy maintsy miroraka fa zay fotsiny tiako tenena hoe zay rangaza ampiasoina dia le capuchon lahy iny koa hitako koa ny vidiny iny fa lafo be iny fa ela zany mody overa avy hoe nanao bona affaire nahita ny tisy fa zao fotsiny 380 € fa ty t-shirt fotsiny dia ny olona mba manao t-shirt misy soratra hoe Adidas dia hoe nareo miparaître loatra nareo nefa nijery Zuckerberg tsy manao an'izany nefa milliardaire ny t-shirt nareo ka 380 € fa raha tsy mifanao an'izany fa nytiako tenenina koa hitalahy le ty application ialany vola lasa ny ialany rondoany ty zany manomboka oferany ty Madagasikara fa anaovana projet de loi hono misy raha zoko izay zany hoe iseran'io application lahy io zany hoe izy zany ny andraikitra nyty resaka fanaraha-maso ny application lahy ty any Madagasikara ka za zany anisany mety ho faty ny compte fa raha maty ny compte dia mba indramiko ty compte lahy ty mba ampindramana ty compte lahy ty dia mifanamboatra antsika avy eo tsika samyntsika ihany io dia mifanamboatra antsika avy eo fa ny compte mety maty zay fa sady lahy efa be followers be dia mba amin'izay moramora zany ny azoko an'ilay sabone vo reny fa mba menga fotsiny ako hoe omeo anahy mot de passenao azafady dia ameko anao mot de passeko fa tsy maninona fa tsika samyntsika ihany io zay fa bisou tsy hoe tezitra akory fa tsy zakako fotsiny ny areny mifamitamitaka reny tsika hoe mifankafantatra isan'andro dia ianao mifamitaka anao ohatrany dia afenao anao ohatrany fiainanao isan'andro eto